salama daholo indray dia tonga soa tanatin'ity vlog vaovao androany ity tonga dia Barcelone indray tonga dia Barcelone indray amin'ity androany ity miaraka amin'ny tarefen'ony fa tsy magnino zany fa nisy allergique dia zay mahatonga le izy dia eto amin'ity arinako ity zao misy an'ilay Arc de Triomphe aty mama eto amin'le Arc de Triomphe zay dia aka sary aloha dia zay ndao niaraka anay mandritry ny 2 andro zay ny aty voilà. Bonsoir arivariva indray mety hoe mety mandrivotra be mihitsiny fa satria efa hariva koa ny andro dia sady androany mandrivotra be mihitsiny fa zay zany tonga efa somary efa taraiky dia zany efa ny tena te hijery be an'ity Sagrada Familia aty mihitsiny dia nakaty zay amin'ny hariva fa mbola hiverina ety zay rapitso maraina ohatran'io izy amin'ny hariva ohatrany tsy dia hita tsara izy amin'ny hariva satria maizina fa tena varak'izay ngeza be zareo tena varak'izay ngeza be sady tsara be. Amin'ny hotely fatoriana zany zay zao dia anao romo tory kely atoroko anareo hoe ohatry ny ahoana ilay izy ty aloha zao ty arenako ty fa misy fitaratra lefa vao miditra dia misy an'ity misy an'ito fitaratra ito dia vao miditra eto ianareo dia avy dia misy salle de bain rehefa avy eo amin'ilay fidirana dia misy salle de bain wow tsara kely ilay salle de bain. Coucou, voloko tsy isy mandeha amin'izay laona intsony fa tsy maninona zany dia avy eo misy etony misy télé dia misy fandriana zay mahafinaritra kely misy ino ty izy ty fihinanana dité na anao dité dia ito ny armoire sakafo maraina nalaiko zavatra masira daholo au contraire be an'ilay sakafo mamy dia na masira fa rehefa eo mbola aka mamy anka voilà basta tout. Coucou daholo indray dia deuxième jour aty à Barcelone indray dia andeha hijerijery tanàna amin'izay izahay androany satria omaly efa taraiky ny tonga dia tsy zahinay ity ninona intsony dia andeha hijerijery tanàna zay zao io dia akany amin'ilay point de vue le mahita ny Barcelone ray manontolo dia ndao indray anaraka anay androany maninona ty izy ity alohan'ny akanesanay eny amin'ny point de vue dia mbola miverina io mbola miverina nakaty amin'ny Sagrada Familia satria efa noteneniko tamaly zay hoe mbola tsy maintsy miverina aty zay mijery anazy amin'ny atoandro dia atoroko anareo hoe ohatry ny ahoana izy rehefa amin'ny atoandro ohatran'io izy rehefa amin'ny atoandro tsara be foana tena tsara be foana. Dia amin'ilay Casa Batlló tsy haiko intsony Batlló ty zay dia anisan'ny toerana tokony jerena koa ilay izy rehefa tonga aty Barcelone io arinako io ao arinako apotraka anareo anaovako plan nareo rehefa avy eo fa
tsara ilay izy aloha fa izay tsy miditra ao anatiny a ny zavatra tiako tenenina ny zavatra rehetrarehetra tia Barcelone dia payant daholo izany hoe tsy maintsy mandoha vola daholo a rehefa te hiditra ao anatiny a dia franchement tena hoe tena tsy manam-bola isaky ny mihetsika hidirana amin'ilay izy a dia aleo mijery fotsiny eto ivelany. Teto ampitan'ilay kaza batio teto ampitan'ilay toerana avy ny sakafo izay dia ty toerana ty lalana ty io ohatrany hoe mitovy amin'ilay lalana any amin'ny Champs-Élysées zany karazana Champs-Élysées zany ilay izy ny tena marina satria tena mitovy tsy haiko fa ohatrany hoe mitovy amin'ny Champs-Élysées sady feno magazay feno zavatra rehetrarehetra fa problème tsy misokatra lahady ilay izy tsy misokatra lahady ilay mangazay dia ahoana zany nefa tokony mandeha manao shopping fa bon hita eo ihany dia mbola hijery zay hoe andeha hoaiza indray zao zany tokony azo ale fa tsara aloha eto amin'ity lalana ity tena tsy haiko raha ilay lalana tsy haiko ilay lalana fa tsara fotsiny ilay izy dia andeha toeran-kafandray zany tsika zao tonga aty amin'ny Camp Nou zahay hitanareo angamba hoe Barcelone daholo no manodidina FC Barcelone dia izay tsy miditra ao anatiny mazava ho azy satria lafo be mihitsy miditra ao anatiny fa tsara be foana ny eto ivelana izy zany arany na mahafinaritra be. Zavatra lefona tampotampoka tsy fantatra hoe ahoana zany aty amin'ny ety ambony ety zay amin'ny centre commercial Arenas dia misy point de vue mandoa 1 euro miakatra ety amin'ilay point de vue zany hoe mahita vue manodidina 360 fotsiny natona hoe ndeha mba hanandrana zany zay hoe ohatrany ahoana ny mandoa 1 euro dia mijery ilay izy fa ohatry mahafinaritra ihany aloha ety ambony ety zany hoe apotraka anareo zao daholo ny vidéo.
vola dia mipetraka ety am'le ety ambony ety am'le ohatran'ny point de vue eto am'le arenasa misy filofona koa dia mihetsika dia flou dia flou misy restaurant dia nakato amin'ny restaurant ato misy restaurant dia nakato am'le restaurant zay dia tsy haiko koa inona le zavatra mikomandiko fa igny ane mba ho tiako fotsiny le izy